5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Miisa 12 amin'izao fotoana ireo namony eny vokatry ilay fifanosehana nandritra ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny lalao nosy tetsy amin'ny kianjan'ny Vaovao maly raha ny loharano Vaovao ofisialy voaray. Misy 520 kosa ireo naratra mafy ka ny 30 amin'ireo no sisa manaraka fitsabony eny amin'ny hôpitaly CHUGRA. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny maha-kandida azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny volana novambra ho avy zao. Ny filoha teo aloha Rajaona Mampianina androany teny amin'ny fohiben'ny toeran'ny antoko HVM mateny Andraharo. Mila fanavotana sy fanarenana ny firenena malagasy ho hatrany ity filoha teo aloha ity ka nandrisika azy amin'izao fanapahan-kevitra lehibe izao. Ny ampiray indray ankehitriny ny solombavamboaka ny sintaka ny fitondrana rajoelina. Antony nambetra-pialana sy ho mpikambana IRD intsony ny solombavamboaka voafidy tao Ampany, Keron Idealson, Tranga izay efa tsy manaitra ny be sy ny maro intsony raha ny toedra ara-politika eto amintsika amin'izao fotoana no jerena. Medaly volamena misa 9 sy medaly volafotsy iray hatreto no azon'ny malagasy amin'ny taranja haltérophilie raha ny tarehy marika vonjomaika ho an'ny fanatanjahantena rehetra hatreto. Mitazona ny laharana voalohany amin'ny fahazona medaly be indrindra ny malagasy. Any ivelany androany no totosaina au Gabon ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ao an-toerana ary mifanindra nalana amin'izay ihany koa ny fifidianana communal sy ny fifidianana solombavambahoaka. Mpifidy aman'alina no andrasana mandritra ity fifidianana ity ho an'ny filoham-pirenasa Ali Bongo mikendry ny azo ny mandat fanitelo ny ity farany amin'izao fifidianana izao ary ho avy hatrany ary ny andinindin'izay. Finaritra tompoko lasy tompoko avy amin'ity aliny sabotsy fa 4 ny volana aogositra taona 13 sy 4 ity fotoan'ny vaovao eto amin'ny Kolo TV ko dia asiko ampanajana tompoko lasy tompoko avy naraka izany hatramin'ny farany nanomboantsika izany dia ny mahatonda tsoratra avy etsany nanjombona tanteraka ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny lalaon'ny nosy andiany faraika ambin'ny folo izay atao eto Madagasikara. Betsaka ny maty ary maro ihany koa ireo naratra. Taratry ny tsy fahombiazana ny fitondrana ankehitriny intsony izany ary koa ny tsy fihetezana ny fitantanana ny firenena. Fahatsiarovana izao fitondrana rajoelina izao ny fisian'ny fahafatesana sy faratran'olona maro rehefa misy lanonana manetriketrika tarihany eo amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Novainy anarana hoe kianja Barea io. Mifamatotra amin'ny tantara nefa ilay hoe Mahamasina sy io kianja io. Mamperitreritra ny maro hatrany ny tranga amoizana aina sy olona maratra isaky ny misy etsika karakarain'izao fitondrana ankehitriny izao ao amin'ny toerana manatantara io. Tsy efa mahazatra ireo mpikarakara ve ny asa rehetra amin'ny lanonana goavana tahaka ireny. Ny olona rahateo te hifanotrona amin'ireo solontenina malagasy andray anjara amin'io Z2 io ary te haneho fanohanana azy ireo sy manamafy firaisan-kina. Io ihany koa ny mahafety azy. Te hiala voly ny olona ary te hifaly. Service d'ordre ve no natao sa maintien de l'ordre. Olona analiny no tonga tao. Ny mpitandro filaminana no mahavaly an'izay. Asany ary ny anarany sy iaina ny andavanandro rahateo izany. Tsy efa tokony nisy lesona lehibe nitsoahana ve ireo tranga nampalahelo teo aloha. Malahelo ny vahoaka malagasy. Tsy azo ditsihita ny tsy fahafehezana ny andraikitra isa tokony mba tsy hitenenana hoe tandrefaka na tsy fahaizana asa mihitsy. Izany say ametra-pialana amin'ireo tompona andraikitra ambony ireo. Fanahoany amin'ny tany mandroso izany. Samo isika mbola andalam-pandrosoana foana hatrany amin'ny toe-tsaina ento mitondra ny firenena. Miariary zao fa tsy mahafehy intsony ny fitondrana ny firenena ny ekipa rajoelina. Miandry izay fepetra raisina amin'ny tranga omaliny ny rehetra. Fa makasika ny tranga tena nivon'ny kianja Barea Mahamasina ny andro ny omaly izay hatreto misa 12 ireo namony ainy vokatry ny fanosehana nanombotritra ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny lalaonosy tetsy amin'ny kianja ny Barea ny Mahamasina omaly ariva
ny loharam-baovao voaray misa 20 kosa ireo naratra mafy raha toka 30 amin'ireo no sisa no manaraka fitsaboana eo anivon'ity hôpital Panjakana CHU Juera etsy ity. Miisa 12 amin'izao fotoana raha ny vaovao ofisialy voaray ireo namon'ny ainy vokatra ilay fifanisehana teo amin'ny vavahady ivelan'ny kianjan'ny Barea nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny lalaon'ny nosy andiany faraka 10 omaly. Fa raha araky ny angom-baovao hafa voaray kosa dia misy 70 zany. Misy 520 ireo naratra mafy tamin'izany ka 10 tamin'ireo no nila fandidiana maika. Ho an'ny androany misy 13 tamin'ireo 520 naratra ireo mbola rahay maso amin'ny hôpitaly Ampeflo raha nalefa nody kosa nireo amin'ny 50 ambiny no ireto farany izay efa tsy nisy ahina ny fahasalamany. Ankilany misokatra amin'izao fotoana ny fanadiadiana ataon'ny mpitany filaminana mikasika iny tranga iny raha ny fanazavana. Misokatra ny fanadiadiana ahafantarana mazava ny fisotran'ny loza. Ahafantarana ihany koa ny tompona andraikitra tao anatin'izany zavatra izany. Ary ahafahana koa mandray ny fepetra manandify izany rehefa vita ny fanadiadiana. Izany fanadiadiana izany dia napetraka eo ampelantanan'ny vondrona manokana izay iarahan'ny polisy sy ny gendarmeria izay cellule anankiray ato anatin'ny centre opérationnel izay miantoka ny fitandronan'ny filaminana mandritra ny lalao iraisan'ny nosy izay totosaina eto amintsika. Manaraka izany dia manentana izay atao amin'ny mpitandron'ny filaminana mba ho tony ary indrindra mba hanaraka atsakany sy andava ny toromarika hitandroana ny filaminana ho fitsinjovana ny tombotsoan'ny rehetra mandritra nyity lalao fifanina aminay ity. Raha iverenana ny zava-nisy omaly taorian'ny fety fanokafana ny lalaon'ny nosy hatrany mbola maro tamin'ireo fianakaviana teny an-toerana ny azakazaka teny amin'ny HCR nitady ny namany, ny zandriny, ny zanany na ny havany izay tsy hita. Nijery ny lisitra navoaka ny hôpitaly. Maratsa be nga izy. Andana aloha tsy reviany aty dia milahatra ary didireny. Andana aloha andana mialanenina aloha. Alina ihany koa nilahatra ireo havana tapaka sy namana nijery tao amin'ny morgue. Nandray an-tanana ny fanaterana ireo namony ainy any amin'ny trano fonenany ny mpitany filaminana sy ireo tompon'andraikitra raha toka efa tonga teny an-toerana sy fantatra ny fianakaviany izay namony ainy. Ny toy nandritra ny alina ny fitadiavana nataon'ireo havana izay niaramboina nandritra ny fanosehana teny amin'ny kianjan'ny Barea iny. Ny toy ihany koa ny famoahana ireo faty ho an'izay fantatra ny havany. Mbola misy manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana raha ny loharam-baovao azo. Ankilan'izay, mampanantena ny mpitany filaminana fa tsy maintsy ahitambokany ny fanadiadiana ataon'izy ireo ka hanasaziana izay tena tompon'antoka marina amin'izao faratrana sy famoizana ain'olona maro izao. Andrasana ny mety ho vokatrizay fanadiadiana izay. La fomba vao ara-politika indray kosa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny maha kandida azy ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ny volana novambra ho avy izao ny filoha teo aloha hery rajonaromampianina androany teny anivony foibentoerany antoko teny andra aro mila fanavotana sy fanarenana ny firenena malagasy raha ny fanazavana ty filoha teo aloha ity hatrany ka izay no mahatonga azy nandrisika anterany amin'izao fanapahan-kevitra lehibe izao. Ny ampiray indray ireo naneo ny fahavonona ny anavitra sy tona fampanatsoana ho an'i Madagasikara ka nirotsaka sy naneo ny fahasahiny fa ho isan'ny kandida ho filoham-pirenena izay ho tontosaina ny volana novambra ho avy izao.
Isan'ny nanambara ny firotsakofidiny androany ny folo teo aloha hery radonaromampianina avy amin'ny antoko ery vaovao an'ny Madagasikara. Fanapahan-kevitra izay tapaka taoriny ny Kongresy Nasionaly ny antoko nanomboka omaly ary nifarana tamin'ity androany ity. Eniko ny antsoantso maro natritry ny fotoana maro. Eny ny antsonareo teo tena inoko fa avy amin'ny fo nefa koa avy amin'ny saina mandinika izay tena tombotsoan'ny firenena marina tokoa. Latsaka-katerena ho ihany firenena. Mila fanavotana ty firenetsika ity. Mila fanarenana ty firenetsika ity. Maika ny anaovana an'izany ary amin'ny fomba matotra sy ao anatin'ny fitonina no anaovana an'izany. Koa eo anatrehan'izany no tiako amalinareo antso maro sy ny antsony fieritreretako. Ka ilazako ho retany rendanitra, nilatsako ho vidina. Ny filoha teo aloha ery radonaromampianina araka izany ho kandida fa 120 nanao ny fanambarana ho firotsakofidina ho filoham-pirenena ny volana Novambra ho avy izao. Efa nisokatra raha teo ny fandraisan'ireo antota-taratasy firotsakofidina izay tsy farana raha tsy nifa enina ny volana Septambra ho avy izao. Isa zany 120 zany atreto ireo kandida zay nilaza fa irotsaka ho fidina zay fifidianana filoham-pirenena zay fandratsika mety ho fivoarany atotandisa atratra 20 ihany koa ve sa 20 fa makasika izay indrindra eo anivony fitsarana afo momba ny lalam-pandorena ndray kosa ny kandida anikiratsiraka avy amin'ny atoko Arema indray no tonga teny nivony fitsarana afo momba ny lalam-pandorena tamin'ity androany ity nametraka ny atota-taratasy manamarina ny filatsakofidina ho an'izay fifidianana filohan'ny repoblika izay. Nandaitra Satsy ny sivana tamin'ny fampiakarana ny quotient oronjato taprisa ariary 410 atreto ireo olona vinavinaina fa ho isan'ny kandida amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena. Azo verina fa mbola mety hisafa nefa ireo kandida irotsaka amin'ny ora farany na eo aza ny tsy fahafantariny voaka malagasy azy. Hatramin'ny androany mbola miisa roa ireo tonga nanatitra ny antota-taratasy firotsakofidina teo anivony ACC. Androany ny kandida anikiratsiraka avy amin'ny atoko Arema indray no tonga nanatitra izany tamin'ny alalan'ireo mpiarady aminy. C'est de candidature ni madame Annika Ratsiraka zany zay natotry ny antoko Arema izy dia tafapetraka le dossier zany fa signature légalisée zany misy soratan dossier zay no signature fa siretra vita tao. C'est mbola vérité zany. Ny ela be vo azo le patasy tamin'le légalisation no saka tsy fantatry hoe taiza amin'ny tao dia nantany tamin'ny noveka dia noveka indray telefôna tany ambony tany dia zay vao hoe natao any amin'ny chef district. Le taratasy zany efa feno fa ny légalisation ny signature no tsy nataony sasany satria tsy sotro tamin'le taratasy légalisé izy afa-tsy ny mandatery ihany hoe sy légalisé. Miisa roa araka izany ireo kandida efa navita nanatitra ny antota-taratasy firotsakofidina hatramin'ny androany na efa misy 120 aza ireo efa nanambara ny maha-kandida azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny faenina ny volana Septambra ho avy izao raha tsy aivana no fehim-potoana farany andraisin'ireo antota-taratasy firotsakofidina ho an'ireo izay maniry ny ilatsaka ho an'izay filohan'ny repoblika ny Madagasikara izay fa manomanina izay fifidianana ny filoham-pirenena izay hatrany ho maro ny olom-pirenena ho verizo noho ny tsy fatombana ny fikirakirany ny CNI ny lisy fifidianana ho ny HFKF na nihetsiky ny fampiraisan'ny kristiana ho an'ny firenena izay isan'ny mpanaramaso ny fifidianana. Ny ankamaroan'ny mpifidy izay saika tsy tafiditra avokoa ao anatin'ity lisy mpifidianana ity. Aina verzo olom-pirenena tsy tafiditra anaty lisy mpifidianana ny tsy fahatombana ny fikirakirana izany hoy ny mpandrindra nasionaly ny HFKF na ny hetsika fampiraisana kristiana ho an'ny firenena izay isan'ny mpanaramaso ihany koa ny fifidianana. Ny fikirakirana lisy mpifidianana izay nahazon'ny seny fanakianana maro tamin'ireo olom-pirenena fikambanana sy antoko politika raha ny fanazavana. Izay dia mahita fa na aty amin'ny fifidy dia betsaka ny olona tsy tafiditra ao anatiny ary eo misy proof fa intelo nanao réclamation fa tsy tafiditra fa ny seho fokotany mahita fa tsy tafiditra ny ao anatiny fa nitatra tary amin'ny fokotany hafa le olona satria ilay mpanao recensement zany tsy mahafantatra ny limitany fokotany. Ny CNI dia manambara fa any manodididina ny 20 isan-jato tamin'ny eninay aloha ny
mpifidy tsy tafiditra ny eritreretina zany satria ny amin'ny 70-80% teo aloha tsy hay moa zany izy amin'izao fa ohatrany hoe mitombo le izy tiana ho tenenina zany dia hoe betsaka ny mety ho verso ny olona ao anatiny lisy-pifidianana zay nahitana kina be da be io ary zay manokana eo anivon'ny ACFKF fa raisinareo tsara ty zavatra ty izay mpanara-maso ny fifidianana fa rehefa makeny amin'ny fokotany izahay tenenina mantsy hoe fifidianana mangarahara tsy mangarahara le fifidianana ny antony dia tsotra makeny amin'ny fokotany zay anamarina an'ilay lisy-pifidianana tsy mahazo mikitika an'ilay lisy-pifidianana ny tianay atao nefa dia ampitahany registre ny fokotany sy ny lisy-pifidianana fa tsy nahazo nanao an'izany izahay nakeny amin'ny fokotany indray zay tamin'ny herinandro nanontany manana ny lisitra any mpifidy voasoratra farany ve nareo tsy manana ny fokotany fa nalefa nakany amin'ny CENI le izy tsisy dika mitovy zany any raha ohatra ka miverina avy any amin'ny CENI zany le lisy-pifidianana mety misy miova na miampy na miala ahoana moa ny ahafantaran'ileo anivon'ny fokotany satria manontany zay hoe aiza le izy mba ahafahantsika mety hoe firy le lisy dia hoe tsy eto aminay lisy efa nalefa nakany azonareo zany hoe ny aty ampifidy zany mety betsaka ny ho verso ao anatin'le izy ankilany mbola mampametra-panontaniana hatrany ny fampiakarana ny saran'ny firotsahako-vidinina ho filoham-pirenena ho 200 tapitrisa ariary ho hiatrany ny ACFKF raha tsika mahafantatra fa natao hoe 200 millions ariary ny vola zay arotsaka caution zany ho an'ny olona zay fidy ka raha 200 millions ariary firy isan-jaton'ny malagasy ny afaka hirotsaka ao anatin'izany tena manontany atsika tsirairay na misy olona raha ny ambadika any mba te hirotsaka 200 millions ariary tsy anana an'izany izy dikan'izay mety any amin'ny 7 isan-jato na 7 isan-jaton'ny malagasy dia efa tsy mahazo mirotsaka zany satria tsy manana an'izay fanontaniana firenena manahoana ny firenena malagasy no mametraka an'izany ho critère fa tsy mety ve raha ohatra ka misy critère hafa na dia ataoko hoe manana tetikasa mazava entina mpandrosoana ny firenena hevitra mitombona ao anatiny tsy azo raisina ve izany zay ny fanontanianay androany sady apetrakitsika hoe 7 isan-jaton'ny malagasy dia tsy afaka ho filoham-pirenena tsy aivona antoko politika sy firaisam-bon'ny pirenena maro no mbola mametraka ny ihany momba ny fanomanana sy ny fikirakirana ny fifidianana eto amintsika indrindra fa ny mahakasika ny lisy-pifidianana indrembava amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ataontsika hoe ny akon'izao alina izao eo anivony kianjan'ny Bariny Mahamasina raha ny lalao izay fanadrian'ny Bariny Madagasikara sy Nosy Maorisy amin'izao ora sy fotoana tenenantsika izao dia mitarika amin'isa raino tsy misy ny Bariny Madagasikara izay bola tafiditry tsiry teo amin'ny minitra fa 4 araka ny fampitambavao avy amin'ny namana Ertina izay anisan'ny tompon'andraikitry ny fanatanjahantena indrindra fa ny tontolon'ny baolina kitra izay manaraka akaiky ny tontolo izay lalaon'ny Nosy izay heny amin'ny kianja Bariny Mahamasina amin'izao takariva izao fa toy izika hatrany ny lafombavao ara-politika amin'izao alina izao ny ampiaraindray ankehitriny ireo sombavambahoaka ny sentaka ny fitondram-panjakana Rajoelina Antony nametra-pialana tsy hopokabana intsony eo anivon'ny vondrona IRD ny sombavambahoaka fito tao anaty distrikany Ampanihy Keron Idealson tranga izay efa tsy manetra ny BC Marson satria efa maro ireo sombavambahoaka izay niaraka tamin'ity fitondram-panjakana ity no mandao azy amin'izao ankatoky ny fifidianana izao miseholany hatrany amin'izao ankatoky ny fifidianana filoham-pirenena izao ny olana sedrain'ny mpitondra sy ny tranga tsy fahita firy teto Madagasikara tao anatin'ny 90 taona araka ny fomba fiteny mahazatra ny filoha ankoatra ny olana ara-tsosialy ara-toekarena ara-pitantanana ny raharaha-pirenena ara-bola sy ny maro hafa misedra olana goavana ny mpitondra hafanjakana raha ny lafy ny politika no resahana isan'ny goavana indrindra amin'izany ny fananany filoha zo-pirenena frantsay eo ihany koa ankoatr'izay ny fisitahan'ireo olona nanoana sy nanotrona azy nandritra izay 5 taona latsaka izay ny sintaka ny malagasy miara-miainga ny rotsaka ho fidiana raha natolotry ny APM na ny antoko politika madio ny solombavambahoaka IRD voafidy tao amin'ny distrikany Kongo raha zafitsy andrao fa Brunel omaly ny ampiray indray ny solombavambahoaka IRD ny sintaka ny fitondrana Rajoelina Antony nametra-pialana tsy hopikambana IRD intsony ny solombavambahoaka nampany Keron Idealson omaly 12 Aogositra taratasy fametra-pialana izay napetrany tao amin'ny anteny miara-pirenena ary nalefa mivantana tany amin'ny filohan'ny vondrona parlementaire IRD velony tsara Paulbert voafidy tao Port Berger fametra-pialana izay niseho tao aorian'ny fikasihan-tanana nataon'ny mpitandro filaminana ireo mpianatra teny Ankatso sy ny fanehoan-keviny tao anaty tambazotra tserasera mikasika izany ankoatra ireo
efa iarahany rehetra mahita fa misy 3 ankehitriny ny solombavambahoaka IRD miaradia amin'ny solombavambahoaka sy teny irandriana solony haiko amin'izao fotoana. Ny solombavambahoaka ny Toliary voalohany sy teny irandriana solony haiko izay tao amin'ny IRD ihany koa. Tsy ivona ihany koa fa efa maro ny fitarainana voaray mikasika ny fitondratena n'ireo solombavambahoaka IRD sasany. Raha tsy ilaza afa-tsy ilay nitranga tao Port Berger, nahitana ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana, nandroda na tamboho. Efa nisy ary niarahany rehetra nahita ihany koa fa solombavambahoaka mitondra ny loko volomboasary no niady tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune tao Ambilobe. Ireo rehetra ireo no mahatonga ny sasany ilaza fa mivaraontsana ny mpitondra fanjakana ankehitriny ary toa inina tao amin'ny bodongerina fotsiny sisa ny fiatrehana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana. Nanatanteraka porte ouverte na ny varavarana misokatra ahafahana mahita ny andry mpampianarana ambony mifantoka amin'ny fanavaozana ny sy ny famoronana ary ny fahaiza-manao akademika ny IT University andorany fotsy ny IT University izay efa rotona ny jorono ka mahoaka mpianatra maro amin'izao fotoana izao. Hetsika miavaka no hita nandritra ny varavarana misokatra no karakarain'ny IT University androany. Fotoana nampahafantarana ireo mpisidika ny momba ny université, ny mari-pahaizana omeny, ireo fotodrafitrasa misy ao an-toerana sy ny maro hafa. Izy ity zany safidy manokana izay hoe ny mpianatra no mandray andraikitra iorganiser an'ilay izy, izany hoe mandray ny olona ny nanao organisation sy ny sisa mpianatra daholo. Dia izy ity zany tena but an'ilay amin'ilay izy hoe ho hitan'olona fa ampy fitaovana tsara izahay zany hoe mandray ny zanak'olona sy ny olona vo afaka baka dia tsisy atahorana fa ho voakarakara tsara satria priorité anay zany dia hoe afaka mifantoka zato isanjato amin'ny fianarana ny olona. Zany hoe ao daholo ny infrastructure anay ny solaire zao ny aty IT University 100% solaire tsisy jiro tapaka, manome solosaina ihany koa izahay ho any ankizy, ny amphithéâtre rehetra manana ny matériel dernier cri, ao ihany koa ny labo anay ao amin'ny IT Labs izay manana imprimante 3D sy matériel de robotique. Dia tianay hoe ho hitan'olona zany le izy hoe ho resy lahatra izy hoe aleo izay tsy hiteny-betsaka fa ho hitan'ny maso le izy. Ny orona ny taona 140 natokana ho an'ny informatika ny IT University. Sehatra izay mamaly ny fitakian'ny tontolo matianina amin'ny lafiny teknôlôjia avolenta. Manaraka ny rafam-fampianarana LMD, mari-pahaizana karazany 3 no atolotry ny sekoly. Misy ny licence dia ny master, ny licence à 3 ans, ny faharetany dia ny master 2 ans, ny licence misy possibilité ana spécialité anankidimy, web et design, développement, réseau et base de données, dia misy ihany koa communication digitale sy design, dia marketing sy content management. Dia izy rehetra zany mihodina be amin'ny sehatra ny teknôlôjia, zany hoe izay no tena bazan'ilay izy fa samy manana ny spécialitéany. Dia ny master, manana ny master izay fiara-miasa amina université français, ny université Côte d'Azur sy Estia, dia ny MBDS le master sy BR, zany hoe fikarakarana application, dia ihany koa ny intelligence artificielle sy réalité augmentée. Nanomboka ny taona 2024 raha ny fanazavana, isan'ny nataon'ny IT University lara-pahamehana ny fampidirana ireo tanora-pandraharaha amin'ny tetikasa mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny. Izay ivona ihany koa fa ankoatra ny fitsidiana, afaka nametraka dosie avy hatrany ireo mpianatra naniry anovo fahalalana ao amin'ity sekoly ity. Ny 20 septambra ho avy izao, ny farafanaterana ny dosie ho amin'ny spécialité web design, réseau et base de données sy développement. Ary ny 20 septambra ho avy izao ny design et communication digital sy ny marketing digital. Zany tapany voalohany tetanivy ny fotan'ny fampalalana vao tompoko lasy tompoko vavy isento vetivety aloha sika atao tendry todoka barteo de revivio indray ary. Studio 58 Manoltranao New Razar. Fampisehoana ny sabotsy 9 septembre amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimeno. Itapakila hitanao ao amin'ny www.ticketplace.io na eny botika masina rehetra. Lasity hivandry isoraka accordi Smart Handbat machine musique akorondrano. Sponsor officiel Telma. Des équipements abordables et de qualité. 'Batimax, le partenaire des bons plans.
Batimax, la qualité au meilleur prix. Tapany faharoa eto anivon'ny fotoana ny fampalalamba avao tompolasa tompoka fody mbola anenganana ao an-trano naraka izany hatramin'ny farany tontolo ny fitsarana indray kosa faritra maro eto Madagasikara no tsy mbola ahitana ny mpisolo vavana ny avocat raha nambarany foloany olafitra ny mpisolo vava eto Madagasikara tamin'ity androany ity ny tsy fisian'ny indemnité ho an'ireo mpisolo vava iasan'ny toerana lavitra no antony raha ny fanazavana androany misa efapolo ireo mpisolo vava nivoaka tamin'ny fomba ofisialy teo anivon'ny INFPI na ny Institut de formation professionnelle des avocats. Tsy misy mpisolo vava na iray aza ao tsirony manditsy amin'izao raha ny tatitry ny filohan'ny olafitra ny mpisolo vava. Antony tsy manome ny indemnité izay tokony omena azy ny ministera tompon'andraikitra izay omena ireo mpisolo vava avoatentry anao ny iraka izay tsy mandray karama avy amin'ny fanjakana ihany koa tranga izay mamparisarisa ny raharaham-pitsarana raha ny fanazavana. Zo tokony hositra ny olom-pirenena rehetra ny zo ny fiarovana ary misy amin'ireo raharaha eny anivon'ny fitsarana no tsy maintsy ilana mpisolo vava. Indemnité manokana dia tsara marihana fa io indemnité io dia natokana ho an'ny mpisolo vava izay tendren'ny olafitra hiaro mamaim-poana olona eny atrehan'ny fitsarana satria misy raharaha maromaro izay efa tenen'ny lalàna hoe tsy maintsy misy mpisolo vava ho an'ny olona enjehana raha toka mety ho voasazy 5 taona tranomaizina no mihoatra ilay olona dia tsy maintsy misy mpisolo vava dia ho an'ilay mpisolo vava voatendry ireny zany no misy an'ilay hoe indemnité zay fa tsy hoe ho an'ny mpisolo vava rehetra akory. Nambaran'ny ministra tompon'andraikitra androany fa efa misy ny fifampiresahana sy fiara-miasa izay atao miaraka amin'ny olafitra ny mpisolo vava sy ny ministera mba hisitrahany ny olom-pirenena izay azo izay. Ekena tokoa hoe araky ny lalàna dia misy ny hoe tokony ho zoan'ny andeha atao hoe izay droit sy indemnité tokony hositrahany mpisolo vava izay fa araky ny fifampiresahana miaraky amin'ny lehibe an'ny olafitry ny mpisolo vava moa dia hoe efa misy foana fifanantonana aminay ary mbola izy koa zany hoe ahoana ny ahafana manatsara n'izany fifandraisanay izany mba ho fanatsarana hatrany ny tontolon'ny fitsarana tsy ary tonga lafatra ny hoe fanatanterahana ny asa rehetra kanefa eo am-pandiniana ny hoe ahoana ny ahafana manatsara izany tsy izay resaka hoe indemnité izay ihany akory ny hoe zavatra tokony teboka ho atsaraina fa betsaka ny teboka tokony ho jerena mba ahafana manatsara ny tontolon'ny fitsarana. Androany misa efapolo ireo mpianatra anivoaka avy eo amin'ny IFPA na ny Institut de formation professionnelle des avocats izay misalotra ny anarana aloharano. Vina ary tanjona apetraka ny fametrahana ny tantan-dalàna eto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Ny fanamby lehibe apetraka eo amin'ny firenena mba handroso ny fananana hoe tantan-dalàna. Sarotra amintsika androany no ilaza hoe efa tanteraka 100 isan-jato izany tanjona izany kanefa tsy mila kivy ihany koa isika satria firenena miavaka firenena hafakely i Madagasikara na dia eo ary ny mety fantrana sy izay olana maro mety diavintsika dia manan-karena ihany koa Madagasikara manana arena maro ary anisan'izany ny fianarana sy ny soatoavina mampiavaka antsika amin'ireo firenena maro. Izany hoe tsy mila kivy isika mametraka n'izany tan-dalàna izany miady ho an'izay tsirariny misy eny amin'ny firenena ary tsy adidiny ny mpisolo vava na ny mpianatra mpisolo vava irery ihany fa itsika rehetrarehetra malagasy tanora dia manana adidy sy andraikitra ho fiadiana amin'izany tsirariny izany mba ho fametrahana ny firenena ho tan-dalàna. Androany navoaka tamin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra raha nisalotra ny anarana aloharano avy eo amin'ny IFPA na ny Institut de formation professionnelle des avocats aorian'izao fivoahana izao no hiditra ao anatin'ny olafitra ny mpisolo vava ary ametraka antotan-taratasy fangatarana hiditra amin'izany izy ireo aoriano izay vao anao ny fianianana ho an'ireo izay tsy nahitana fanohanana.
Fianakaviana maro ao anatin'ny distrikany Ambovombe androy no sitraka ny fanampiana avy amin'ny mpanoana ara-teknika ny Fobe momba ny tsy fandirin-tsakafo na ny ONN ka hatratra amin'ny volana Desambra izao ny tetikasa ny fanazavana tanjona hatrany ny fampianana ny tany tsy fandirin-tsakafo any amin'ny faritra atsimony nosiny. Manoloana ny tsy fianjarin-tsakafo any amin'ny faritra atsimony nosy, saika ny ankizy no mahazo atoana amin'ny tetikasa maro, saingy tsokony hijanona amin'ny fanomezana atoana ny ankizy ihany izany. Ho fanampiana ireo fianakaviana any amin'ny faritra iny, fianakaviana misa 10 no isitraka fanampiana avy amin'ny mpamatsy vola amin'ny kaomuna maro amin'ny distrikany Ambovombe. Ary tsy mahomby ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo raha tsy mifanometanana avokoa ny erivelona rehetra ny zay rehetra voakasika izany zany ara-nisany zany mahazava-dehibe ny fiara-miasa amin'ny atao hoe fikambanana vahiny toy izao zay resy lahatra ary vonona ny anohanareo zaza malagasy tratra amin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarasoka sy ny tsy fanjarin-tsakafo indrindra mahery vaika any amin'ny faritra atsimony nosy iny. Manampy anay zany zay dia manohana ara-teknika manao ny atao hoe fandraisana tanana, fitiliana, fitsiriana ary ny fitsaboana ireo zazatratra ny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika dia zareo kosa dia anampy amin'ny famatsiana atao hoe fanampin-tsakafo mahavelona zany anireo fianakavian'ireo zaza tratra ny tsy fanjarin-tsakafo ireo ny tanjona Aritra hatramin'ny volana Desambra ny tetikasa ary aorian'izay no isy ny tombana ka hita eo aratoka hotohizana sy isy ny fanatsarana amin'ny tetikasa izay entina hanampiana ireo amponina any amin'ny faritra atsimony nosy. Tetikasa izay iarahan'ny ONN sy ny Korean Friend of Hope International. Fa makesiky ny lalao nosy tanterahany eto Madagasikara indray kosa raha ny vaovao zay voareto ampilatana amin'izao fiarantsika amin'izao alina izao dia tsara ny vokatra ho an'ny taranja basketball satria nazo ny fandraisana avokoa na ny ekipa lahy na ny ekipa vavy eo amin'izay taranja basketball amin'ny lalao von'olona 5 amin'ny 5 izay rapitso moa zany mbola hiakatra etsy amin'ny kianjabe ny palais de sport Mahamasina koa ireto atleta malagasy ho an'izay taranja basketball izay hatrany fa raha ny voka-dalao raha ny medaly azontsika zany hatreto medaly volamena enina no sy volam-pifotsy iray hatreto no azony malagasy amin'ny taranja haltérophilie raha tarimarika vonjy maika moa zany dia amin'ny fanatanjahantena hatreto dia mitazony ny larina voalohany Madagasikara amin'ny fahazahoana medaly betsaka indrindra. Ny afaka ny vokatra teo amin'ny taranja haltérophilie nandritry ny lalaon'ny nosy androany. Medaly volamena misa 12 no azon'ny malagasy tamin'ny ity androany ity. Medaly volamena misa 3 azon'ny vehivavy ary 3 hafa azon'ny lehilahy. Izan'izany Rosina izay nandrobaka medaly volamena 3 ary volamena 3 ihany koa ho an'ny Sabrina. Medaly volamena 3 ihany koa no azon'ny Eric Herman ary medaly volamena 3 hafa no azon'ny Jean Bellario. Ankoatr'ireo, miampy medaly volafotsy iray azon'ny malagasy tamin'ity taranja ity. À tous les athlètes comme moi, surtout à mon papa, à mon père et à mon mari, à toute ma famille aussi. Médaille d'or, 3 médailles d'or, ça dit nouveau record, hein, et d'emmener aussi en indien. Mbola tsy teraka aloha raha amin'ny catégorie 45 kg mbola tsy possible fa tsy haiko aloha ny any arina tsy haiko fa amin'izao aloha mbola tsisy. Nandritra ny lalao nosy roa nataoko teo aloha dia medaly volafotsy foana fa tamin'ity tena afaliana lehibe satria sady navaky ny record tamin'ny Jeux des Îles tamin'ny taona tamin'ny lasa dia sady mbola nivatany medaly volamena dia faly tena faly. Ezaka anao zay farahery azona medaly maro ireo atleta malagasy amin'ity taranja ity. Ny atleta malagasy amin'ny taranja haltérophilie izay mbola manana ankizy 4 ho an'ny fananana rampitso ary mbola misy 4 hafa ho an'ny alatsinainy ho avy izao. Teo amin'ny taranja basket kosa, ny bata fandresena ny ekipa vehivavy
raha nifanandrina tamin'ry zareo avy aty amin'ny nosy sy maorisy isa mavesatra 27 noho ny 17 no nisarahany roa tonta tamin'izany ka izao ny batan'ny ekipa malagasy ny fandresena izao raha ny tarehimarika vonjimaika ho an'ny fanatanjahantena rehetra ny ariva teo mitazona ny laharana voalohany amin'ny fahazoana medaly be indrindra ny malagasy medaly volamena 12 volafotsy 5 varahana 7 izay mitotaly 20 eo amin'ny laharana faharoa i Maurice medaly volamena 2 volafotsy 7 varahana 12 izay mitotaly 20 fahatelo i Aout medaly volamena iray volafotsy iray varahana iray ary mitotaly 3 faefatra i La Réunion medaly volamena Aout volafotsy 4 varahana 3 izay mitotaly 7 afadimy Seychelles medaly volamena Aout volafotsy Aout varahana 3 izay mitotaly 3 anjanina fa dia mbola hitomba hatrany ireo medaly volamena izay azony atleta malagasy mandritra ty lalao ndosy tanterana eto Madagasikara ty fa dia mbola any ireo mpanao gazety maro samihafa izay hitondra amintsika hatrany ireo voka-dalao eo anivony taranja isan-tokony makasika ity fizotra ny lalao ndosy tanterana eto Madagasikara ity fa amarana antsika ny vaovao avy eto antoerana ny tao anivony tao Ambomalaza Antananarivo Varadrano indray no nisitraka ny fitaovam-pampianarana tamin'ny vidiny mirary izay nokarakarain'ny vehivavy malagasy miara-miangana ny VMM tamin'ny ity androany ity izay isan'ny hetsika fataon'izy ireo isan-taona hetsika ihany koa izay natao hanala fahasahiranana ireo ray aman-dren'ny mpianatra tonga manjifa tiana toerana amin'izao ankatroko ny fidiran'ny mpianatra izao ity hetsika ity izay isan'ny fataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga rehefa ankatoko ny fidiran'ny mpianatra tahaka izao ho fanamevana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny eny anivon'ny commune isan-tokony ho an'ny maresaka iraisam-pirenena ho tanterana tamin'ity androany ity ny ao Gabon ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ao antoerana indrindra ihany koa mifandirandala amin'izany ny fifidianana ny sobavim-bahoaka sy ny fifidianana communaly mpifidy manodidina ny 7 alina sy 10 hetsy no andrasana amin'ity androany ity ary mbola manantena ny filoham-pirenasa Ali Bongo fa izy indray no hitbatany fandresena amin'izao fifidianana filoham-pirenena izao ka isantatra ny mandat fanitelony mpifidy manodidina ny 5 alina sy 8 hetsy no vinavinaina ho tonga hifidy androany ao Gabon mandritra ny fifidianana filoham-pirenena ao antoerany ankoatra ny fifidianana filoham-pirenena mifanindra andalana miaraka ihany koa ny fifidianana sobava-mahoaka sy ny fifidianana communaly izay samby tanterahana amin'ny alalan'ny bulletin tokana avokoa ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ao antoerana izay hatrany miandrandra ny azo mandat fanitelony indray ny filoham-pirenasa Ali Bongo amin'ity fifidianana ho an'ity androany ity izy izay hifaninana amin'ireo kandida miisa 30 hafa raha ny fantatra mametraka aiay momba ny fifidianana ity avokoa ireo tanora sy ny vahoaka maro ao antoerany noho ny ity fisian'ny mpanaramaso avy any ivelany sy ny mpanao gazety avy amin'ny firenen-kafa vinavinaina hivoaka tsy hoe ny voka-pifidianana raha ny fanazavana dia izany koa tompoko lasy tompoko vavy no entiko mamarina ny fotoana ny fampalalama avao tamin'izao aliny asabotsy faina amby roapolo ny volana aogostra taona 13 sy 14 izao isaraka anao tana tokantrano naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany mandrika ny veloma mandrapitafa ho amin'ny miaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.